Mbola faly miarabantsika tsirairay avy tonga eto manatrika izao fotoana izao ary mifaly miarabantsika tsirairay avy koa mpanaraka ny vidéo eo amin'ny YouTube ho avy Jesosy. Ny ten'Andriamanitra antsika anio Sabata fa 4 ny volana Aprily 2024 dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Marka. Marka toko 10 teny andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Ny lohahevitsika anio dia ny hoe ny mahakasika ny fisaraha-panambadiana. Ny titran'ny ten'Andriamanitra kosa dia ny hoe ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny fisaraha-panambadiana. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny ainga ny ala teo Jesosy dia tonga tany amin'ny faritanin'ny Jodia sy tany andafin'ny Jordana ary nisy vahoaka betsaka indray niambina teo aminy. Koa araky ny fanaony dia nampianatra azy ireo indray izy. Ary nisy fariseo maromaro nanantona azy ka nakafanay azy sy nanontany hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy? Ary izy namaly azy ireo hoe inona no nandidiny Mosesy anareo? Dia hoy ireo navelan'i Mosesy anoratra taratasy fisaoram-bady ny lehilahy ka hisaotra ny vadiny. Fa hoy Jesosy taminy, ny amafin'ny fonareo no nanoratany izany didy izany ho anareo, fa hatramin'ny namoronana izao tontolo izao dia lahy sy vavy no nanaovan'Andriamanitra ny olona. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofy iray ihany izy roa. Koa tsy roa intsony izy fa nofy iray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ho sarahin'olona. Ary rehefa tonga tao an-trano dia nanontany ny amin'izany koa ny mpianatra. Dia hoy izy taminy, nazovy no misaotra ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa dia mijangajanga eo anatrehan'ilay voalohany izy. Ary raha ny vehivavy kosa no misaotra n'ilay ka manambady olon-kafa dia mijangajanga izy. Amen. Amen.